Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan. Socavitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Manolotra anao ny vaovao. Raha bois de rose tsy fihainoana ny mpiasa ny ala no antony amitsorana ny beka sy ilay mpanao bois de rose natery ny Bianco teny amin'ny fitsarana ka navoaka ny chaîne pénale no tsy fanampina pirofo. Tsy nifandrana andramena kosa fa ny fanaovana kolokolo avo lenta no nitorian'ny Bianco azy ho ny fanazavana avy any am-bobao. Raha politika miemitra ny demokrasia ary miemitra Madagasikara amin'ny fomba fanao politika atao tanatin'ny Repoblika Faefatra tsy meny mpitondra manoloana ny fanambarana sy ny fanairana maro ataon'ny fiarahamonim-pirenena ahina hiteraka savorivory ny fifidianana izay karakaraina ankehitriny ho ny fiarahamonim-pirenena. Amin'ny voalohan'ny volana aogositra ho avy izao ny fepitaona farany ho an'ireo izay manana fiara volant à droite amadian'izany volant à gauche mitetina hatramin'ny 10 hetsy ariary hatramin'ny 20 hetsy ariary ny famadian'izany eny amin'ny mpanamboatra fiara avy hatrany dia miditra fourrière sy tsy raisy ny mpanao visite teknika intsony ny fiara familiana ankavarana afaka fito andro mba mbola ampiasain'ny tompony. Angidivy-piady F16 misy telo anitafika anabakabaka turka no nandaraka tao Daesh nisy ny fanjakana islamika any Syrie maraina io araky ny tatrana avoakan'ny prime ministre turk mafana ny ady any toerana ny atsipriana avetrany. Efa niasa ho anao izy ary mbola hiasa ho anao atolory olokendry no avy ny tanànantsika video be ny tanàna ireo kandida malagasy miara-miaingy sy ireo mpanolotsainany amin'ny faharaiky amin'ny 3 jolay ho avy zao malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny atao no hita. Efa teo akaikinao vahoaka hatramin'izay hiara niady taminao ary mbola akaikinao vahoaka hiara hiady aminao anohitra ny tsirariny ampanjaka ny fitoviana ampivoatra ny tanàna ary anafaka ny tanàna koa manasanao ary lalatsiana Rakotondrazafy kandida laharana fasivy hifidy ao be ny tanàna na Antananarivo efa voasedra matotra ary tsy hamitaka anao. Ampitiavana lehibe no anolorana antsika ny tetikasa hoentintsika hampandroso ny tanàna anorina sy anangana isika fanamboarana kianjeny fotony ny tsena trano fidiovana fametrahana fanaripako fanamboarana ny lalakely fitoeram-pilalovana ho an'ny ankizy ary ny toby fitsaboana ny tetikasa tolotry ny mapara dia mahakasika ny daholo be koa manaingy anao ary aho mirana rajona isafidy ny larana fahavalo ao amin'ny bulletin tokana eto amin'ny commune Kadikely ny raiky amin'ny 3 jolay ho avy zao fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Ansirangana tsy magnavaka miara-miainga hagnatsara ny hoavy. Candidat numéro 13 mavita azava ko abe tsy azovy zegny fa Dominique fahaiza miasa sy tambazotra ampandroso ny tanàna.
Dominique Rakout, largna fahatelo ambin'ny folo. Que am 31 juillet io atsika jiaby miara-miainga mandatsika numéro 13 ao amin'ny bulletin tokana. Candidat numéro 13. ho antsika eto amin'ny commune Talatamaty andeha hiroatra marobe isika hifidy ny listany antsika mitondra ny laharana voalohany tarihany Dr Rato tany niazo fa safotra ny mila ndeha avozana ny fifampitokisana efa nisy tamintsika antsika ny antsika ka arovy sy fidio vonona ny anatsara bebe kokoa ny zava-bita marobe i Dr Rato sy ireo prailista aminy koa tokana ny safiditsika dia ny listany antsika laharana voalohany miloko mavokely fotsy manga izay tarihany Dr Rato aza miala amin'ny antsika io ka fiditsika. Tillai fotoana nandrasatsika anavotany indray ny tanànatsika voamboariny tsara ianao mahalala fa ineny no fanampenana ampamiratra ny tanàna hitanao tsara hadio tanàna zava-bitra iara-mahalala ineny no be ny tanàna fidio be ny tanàna n'Antananarivo ineny laharana fahaenina Lalora Valmanana sa manao fanambianarana n'Antananarivo. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Endermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Techno Phantom Z Mini, écran 5 pouces, Super AMOLED. Double appareil photo avec flash. Arrière 13 mégapixels. Avant 8 mégapixels. Android 4.4, Kit 4. Octa-core processeur. RAM 2 Go. Techno Phantom Z Mini. Disponible chez Elite GSM. Techno, 12 plus 1 mois de garantie. Orange. Koro ASM manolotra anao ny clé du bac 2015 fanala hita farany hiatrehana ny fanadinana bac A, C, D, gestion pro sy techno ary G3 fidirana alatsinainy 17 jolay. Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra rehetra na ao anatiny na ivelan'ny fonom-panabeazana ASM. Clé du bac atolotra ny Koro ASM no fanalahidy ny fahombiazana Koro ASM Analakely, Ambohibao, Ivato, Analamahitsy, Tanjombato, Itaosy, Antsirabe, Moramanga, Ambatondrazaka, Mahajanga. Téléphone 22 345 38. Vacances mlay araroto ny illimité night illimité daholo ny SMS sy ny antso makany amin'ireo best friends telo safidinao mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina
hatramin'ny 1 maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga ny 224 étoiles 3 milay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Ny hazo ny vanon-kolakana, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarfosa, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage ndray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 5 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 amin'ny ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarive à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knaps à Péflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Ankasitrany ianao tompoky lasy tsomokofafy tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV amin'izao takariva izao miarabanao indray tonga soto anatin'ny fampahalamba avao miaraba manokana ireo mpanaraka ny amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV ny amin'ny faritany nantsirana ny manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany raharapitsarana mikasika ny fandranana andramena ntsokosoko avy hatrany no isantalantsika ny fiarana amin'ny tiariva ity tsy ny hainy ny mpiasan'ny ala ny Bianco tamin'ny fanadidina mikasika ny Bekas ilay mpandraharaha nentina teny amin'ny chaîne pénale ony tompona ndraikitra eo anivony ny fitsarana ka izay nandavan'ny fitsarana ny fiampangana azy ny Bianco izay nilaza ihany koa androany fa resaka kolokolo ny tena hiampangana ity mpandraharaha ity ka tsy mila ny fianona ny mpiasan'ny ala izany hoe tsy mitombina ny fanazavany lehibe ny fampanoavana mikasika ny famitsorana ity mpandraharaha ity fanadidiny Ernie Rabary. Naveren'ny fitsarana eny amin'ny Bianco ny antotaratasy mikasika ny Bekas ilay mpandrarano samborana noho ny resaka kolokolo eo amin'ny fandranana andramena antsokosoko. Ity mpandraharaha ity sy ny mpiara-miasa aminy izay navotsitra ny fitsarana noho ny tsy fanarahan'ny Bianco ny antanatohatra amin'ny fametrahana ny fitoriana izay nataony teny amin'ny chaîne pénale raha ny fanazavany lehibe ny fampanoavana. Izany hoe nandiso ny ahiahin'ny tale jeneralin'ny Bianco mikasika ny fomba fiasan'ny chaîne pénale ny tenany. Mikasika ny lera andramena nisy eo tamin'ny taona 2013 ka nentina natao ny fitsarana tamin'ny 22 juillet teo izay nahabe resaka farany amin'ny gazety dia tsara mampafantatra fa mbola tsy nisy fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitsarana fa afa-tsy ny namerina ny dossier any amin'ny Bianco satria ny verinay fa ny mbola tokony inona ny sabatra raha ny environnement nisy rancial izay ao amin'ny ministère ny tontolo iainana izay tompona ndraikitra voalohany amin'ny resaka andramena
izy no mpitory sady mpagatakonitra amin'ny raha fanenjena fandikan-dalàna momba ny resaka ala toy ireny amin'ny anarany fanjakana ka gaga ny tenanay amin'ny teny ninga DGMB anko fa nahoana ny tompona ndraikitra indray no tsy nenona mihitsy. Ratsahivany tato anatin'ny 2 taona nanaovan'ny Bianco sy ny AVG ny fanadihadiana mikasika ity mpandrara mpanondrana andramena antsokosoko ity. Mbola ho hita ve i Bekas sy ny namany rehefa ilaina indray amin'ny manaraka. Voalaza fa tokony ho niain'ny tompona ndraikitra voalohany eo amin'ny mpiasan'ny ala ny Bianco rehefa misy resaka fanondranana andramena antsokosoko tahaka izao. Raha ny fanazavan'ny talepatry ny Bianco anefa dia resaka kolokolo ny tena nanenjehan'ny Bianco ity mpandrara ity fa fanampiny ihany ny fanondranana andramena. Izahay raha ny lalàna efatra sy roa arivo sy aotra 30 ny resahana dia izahay Bianco dia mahefa amin'ny fandikan-dalàna kolokolo sy ny mitovy amin'izay fa raha fandikan-dalàna ankoatran'izay dia tsy mahefa izahay amin'iny raha iny zany raha tany am-piandohany izay taty amin'ny birao dia nianona tamin'ilay hoe fandikan-dalàna kolokolo sy ny mitovy amin'izay ka raha mikasika an'izay dia tsy mila ny fiainona ny tompona ndraikitra ny rano sy ny ala kanefa kosa rehefa hitan'izao amin'ny fitsarana fa tsy ho afa-misaraka ireo ary tsy maintsy izahay ihany zany nomeny fahefana anatanteraka ny fanadihadiana mikasika an'ilay fandikan-dalàna momba ny fitrandrahana ala dia ho tanterahanay ilay baiko izay nomeny dia ho ataonay tokoa ny fangalana ny fanambarana ny eo anivon'ny ministera ny rano sy ny ala manodidina an'izay. Mipetraka araka izany fanontaniany amin'ny hoe tsy mahefa mitsara raharaha momba ny kolokolo ve izany ny chaîne pénale ny zava-misy izay vao maika mampitombona ny ahiahiny maro ny amin'ny fomba fiasana ity chaîne pénale ity. Nahoana ihany koa no tsy navelana hatrehin'ny mpanao gazety ny famoahana ity mpandraraha ity teny amin'ny chaîne pénale izay natao tamin'ny andro alina ihany koa raha toa ka tena mipetraka ny mangarahara. Ny vaovao tsara ho an'ny mpanao gazety kosa nisy didim-panjakana nivoaka io maraina io avy amin'ny ministeran'ny fitsarana manery ny tompona ndraikitra voalohany rehetra eo anivon'ny ministera mba handray ny mpanao gazety amin'ny fikaroham-baovao. Lafomba vafa kosa indray herinandro taorian'ny fanaovana ny fifanarahana teo amin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny kompania mpitaterana ery Madagasikara sy ny mpiasan'ny tokony manomboka miverina tsikelikely ny sidina eny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato na izany aza tsy mbola mari-potoana ny sidina raha ny fanazavana azo etsy ankilany hatreto mametraka ihany tompona ndraikitra eny amin'ny tour opérateur raha toa ka efa manomboka velom-bola indray ny taxi agré asa izay miankina indrindra amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany eto Madagasikara. Fanadihadiana. Tahaka izao ny ambiance eto Ivato efa tsy misy intsony ny milahatra, efa miverina amin'ny lohan'ny tanteraka ny sidina rehetra, efa miverina amin'ny arimady ihany koa ireo tsena hafa ny fampizarana tamin'ireo kompania vahiny nandritra ny 5 andro na areta ny fitokonana. Sidina iray makany Bangkok no nijanona androany raha toa efa manomboka miverina amin'ny lohan'ny ireo sidina hafa. Androany, sidina folon'ny kompania ery Madagasikara no niainga, Morondava, Seychelles, Toamasina, Johannesburg, Sainte-Marie, Nairobi, La Réunion, Paris ary Atsiranana. Na izany aza tsy mbola maro-potoana ireo sidina, miovaova ny ora ary indraindray tsy miainga izay miteraka olana ho an'ireo tour opérateur. Ho an'ny ka nay manokana zao misy eo amin'ny billet ataontsika hoe 100 eo tokony angatahana ny famerenam-bola roany amin'ny ery Madagasikara ohatra zany. Nefa na miverina miasa ary mazava be fa tsy toa dia any amin'ireny famerenam-bola zany mety ho ataon'ny ery Madagasikara. Na ny programma ihany koa ary mbola mampana ihany koa satria mbola betsaka ny fiovan'ny programma izay lazainy zareo hoe efa tokony ho anaovana opération zany. Ka ho anahy manokana zany mbola misalasala amin'ny fanapahan-kevitra io ary tsy dia tena hoe miverina avy hatrany hoe toa dia verina hividy bien indray zany fa miezaka foana aloha ny hatreto izay zany isan'ny mesure raisinay miezaka hoe zay azo atao par terre aloha dia izany ho atao par terre. Etsy ankilany raha toa ka mbola mametraka ahiahy amin'ny fifanarahana nisy teo amin'ny filan-kevim-pitantanana sy ny mpiasa ireo tour opérateur sy ny agence de voyage miverina ny fanantenana ireo taxi agré mahery ny 10 eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ity asa ity izay miankina betsaka amin'ny fahatongavana ireo mpizahatany eto an-toerana. Amina hoe orinasa anay ihany koa dia misy impact taminay mihitsy le fitokonana nataon'ny herinady
eo amin'ny nay matsety misy mamily mahazo client mivoaka maromaro anakiroa anakiroa eo na mahery kely tamin'ny greviny zay dia sara raha misy anakiray dia misy ara-motsy mivoaka mihitsy raha tsy nepitso dia aloha zany ohatrany hoe zany anay zany misy course eto mety very course roa any zay tsy irairay avy zany hoe raha misy fitopolo zany zay very course roa efa efapolo amin'ny zato zany donc za tena mafy zay tamin'iny tsena moa mazava ho azy efa niravina ny grevy efa lamary zareo dia mandeha mba manomboka verina tsikelikely zany izy am'izao mba misy efa manomboka tsikelikely verina mandeha moramora ny fiverenany filaminana nivo ny siranam-piaramanidina anaty tsy mbola mahafapo tanteraka aza ny fahafito amin'ny roapolo ny volana jolay ho avy izao no mifarana ny fametrahana antota taratasy ho an'ny toeran'ny tale général ny compagnie Air Madagascar. Hatreto ny direction collégiale latrano no mpitatana ty orinasa ity izay anana ny fanjakana petrabola betsaka indrindra. Dia izany koa ny dirantsika eo amin'ny vaovaon'ny politika mihemotra ny fanaovana politika eto Madagasikara raha fitiana amin'ny ankapobeny ny fanambarana maromaro izay nataon'ny CFAFI hatramin'ny fiandohany ty taona 2024 ity isan'ny mpanao politika voatondromolotra voalohany amin'izany fomba fanao politika izany ny eo amin'ny fitondrana ankehitriny tsy ankilany noho ny toetra raha misy eto amin'ny fireneny tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny demokrasia eto amintsika raha nambarany Rakotonirina Michelin Pikaroka momba ny fiarahamonina fanadidiny Zorakotondrina. Mba misy vidiny amin'ny fanjakana avy ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonim-pirenena. Raha tsy handray ohatra fa tsy nisy sehatra fanaraha-maso ny fifidianana izay iray amin'ireo fiarahamonim-pirenena tsy nitsahatra ny teny sy namoaka fanambarana isika. Mazava fa tsy nisy niaino ary tsy nisy akolo loatra tamin'ny fiainam-pirenena sy ny fanapahan-kevitra politika izy ireny. Ireto ny ohatra vitsivitsy ny taona 2024. Tamin'ny 2 septambra 2024, nilaza ny CFAFI nitsikera mafy ny fitondrana ny raharaham-pirenena. Ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana mbola fanomban-javatra hafa indray. Ny 4 oktobra namoaka ny Repoblika Bingobingo ity sehatra ity ary narambara fa tsy misy ny finiavana politika ataon'ireo mpitondra hametrahana ny fahamarinana toeran'ny Repoblika faha-efatra. Ny 12 ny volana oktobra tao anatin'ny fampihavanana sy fahefana nanakihana ny resaka fampihavana-pirenena ny CFAFI. Tamin'ity taona 2024 ity, ny 4 ny volana jolay, nivoaka ihany koa ny miala indray ny fifidianana asa felipelika, izay nanambarany tsy fanajana lalàna amin'ity fifidianana kominaly ity. Tsy niova arak'izany ny fomba fanaovana politika teto, fanaparam-pahefana aneran'ny vahoaka hifidy olona avy amin'ny antoko iray, famoahana lalàna na didy manelingelina ny safidy malalaka ataon'ny vahoaka. Samy endrika fihemoran'ny fomba fanaovana politika avokoa ireo raha nambaran'ny Michelin Rakotonirina. Pikaroka momba ny fiarahamonina eo anivon'ny FES. Mazava fa efa tsy endrika demokrasia araka ny tokony ho izy intsony izany raha ny fanazavany androany. Ny fitondra fanjakana tokony hanelingelina alizaliza amin'ny fanatanterahana ny voany na amin'ny fifidianana zany hoe na ny olona isidy na ny olona hofidiana. Fa tsy hoe elingelina hoe misy lalàna tampovoaka, misy hoe tsiko hoe tsitsitsitsy fa ohatrany sady favority fa hoe elingelina. Zany hoe tsy demokratika zany ny olona ataoko hoe olana io raha mbola amin'izao fahasahiranana misy Madagasikara zao hoe. Satria ny antony mety voavidy amina t-shirt, voavidy amina vary kapoaka, voavidy amina menaka ray litra. Dia ahoana ilazana hoe vote demokratika sa tsy demokrasia zao ke. Raha fitinina ireo fanambarana maromaro nataon'ny CFAFI nandritra ny tapany voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Milaza sy mitory izay tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpanao politika izay avokoa izany. Ohatra tamin'ilay fanambarana farany tamin'ny 4 ny volana jolay teo, nametra-panontaniana ny CFAFI mikasika ny famatsimbolan-dreo toko politika amin'izao fotoana izao. Aveza avokoa ireo vola tamin'ny baoritra maromaro nivezivezy teto hatramin'ireny resaka fitoriana filoham-pirenena ireny ity fanambarana ity. Eo ihany koa ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay nataon'ny antoko HVM sy ny filoham-pirenena. Fomba fanao politika izay sady tsy manaja ny lalàna amin'ny feno fifidianana no mandika ihany koa ny fampiasana olo-panjakana sy ny fitaovam-panjakana amin'izay fampelezan-kevitra izay. Ity fifidianana ity izay ahin'ny mpanara-mason'ny fiainam-pirenena isy fangalaram-batogoavana. Raha tsy ahivina, isan'ny nanaovan'ny CFAFI fanambarana ihany koa ny momba ny fitsaran'ny ACC ilay fitorianan'ny filoham-pirenena izay nandraisana ity androm-panjakana ity fanapahan-kevitra politika fa tsy manaraka ny fitsarana.
Vaovao manodidina ny fantanterahana ny fifidianana mbola mitohy hatrany ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny kandida sasany amin'izao 5 andro farany fampelezan-kevitra izao. Ankoatry ny tsindry sy ny teritery mahazo ny mpiasam-panjakana indrindra fa ny avy any amin'ny faritra, dia misy amin'ny kandida ihany koa ny manao fiantsiana amin'ny antoko hafa izay mpifaninana aminy raha ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka etsy ankilan'izay tsy ny eto an-drenivohitra ihany fa manerana nosy dia ahitana fitarainana fandrovitana afisy ho ny avy anivony KMF Knoe fanadihadiana. Nandritra izay herinandro mahery nanomboan'ny fampelezan-kevitra izay dia tsikaritra fa maro ny tsy fanaran-dalàna misy eo amin'ny azakazaka amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna. Efa samy nanao tatitra mikasika izany na ireo tompon'andraikitra avy amin'ny faritra na ihany koa ireo kandida. Isan'ny olana manerana ny nosy ny voaray araka ny tatitra nataon'ny KMF Knoe ny fandrovitana afisy sy ny fametahana afisy eny amin'ny toerana tsy tokony hametahana izany. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no hitanay alony, mbola tsy tonga moa ny tatitra rehetra manerana faritra izay misy anay, fa ny saika miavaka amin'izao dia hoe ny ankamaroan'ny kandida mametraka ny afisiny tsy eny amin'ny toerana tokony voatondro hametahana amin'izay. Saika miantso rehetra izay azonay zany manerana ny faritra izay misy ny KMF Knoe esanay dia manambara an'izay hoe ny afisiny kandida sasany tsy amin'ny toerana izay voatondro tokony hisy anazy. Isan'ny lalao maloto mandeha ankehitriny ihany koa ny fiantsiana ataon'ny kandida sasany raha ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka avy eto Antananarivo. Fiantsiana ataon'ny kandida ny atoko Tim amin'ny Mapara raha nambarany solombavambahoaka Naivy Raoldinina. Mbola naveriny ihany koa ny resaka tsindry mahazo ny mpiasam-panjakana any amin'ny faritra. Maro ilay tsy fanaran-dalàna. Raha mahita fotsiny zaho zao resaka aminareo fotsiny hoe kaka ihany amin'ny ramatoa Lalora Valomanana. Satria za fantatrareo fa mbo takatandramamy mipetraka. Dia nefa dia gaga ianao hoe eo alohan'ny vavadiko alohan'ny mpahakinina keo izy no manao fampelezan-kevitra. Dia mitondra mpanao hiragasy, tsy misy fiarana, dia miantsy, dia manao hoe io. Fa misy indray koa ny tsindritsindry atao amin'ny tokony fitondrana sy le mpiaraka amin'ny fitondrana. Fandrahoana na kolaka io nge tsy voatery mivatany, fa ataonao kolaka hoe bon rehefa tsy azo VM ianao, rehefa tsy manao anange ianao dia efa misy chantage kely eo ambadika eo. 5 andro farany amin'ny fampelezan-kevitra tsy mbola nisy faneho-kevitra nataony avy eo anivon'ny senita mikasika ireo tsy fanarahan-dalàna ireo. Ny tompony andraikitra ao amin'ity voamera manokana ity izay samy mbola any amin'ny faritra avokoa ny vaovao azo. Ny avy eo amin'ny ministeran'ny tany ihany koa efa nilaza fa ara-dalàna io fifidianana io matona handray anjara ireo antoko lehibe ireo. Mbola amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany namaly ny MFM, tsy olana ny fisarana amin'ny antoko tiako Madagasikara vitatra ihany koa ny fiarahan'izy ireo efa tamin'ny volana Martsa izany no efa tapaka saingy nanamafy ny zava-misy ny fandrotsahana ny Lalora Valomanana ho ben'ny tanàna. Raha tsy ahivana nanambary Constant Ravelson izy avy amin'ny MFM ny sintaka omaly fa hanoana ny Lalora Valomanana. Taoriny nandraisan'ny Ravalomanana ny fitariana ny antoko tiako Madagasikara ny hitatra hatrany elanelany eo amin'ny antoko rototaka na dia isan'ny ny ady mafy ary tsy tapaka teny amin'ny magrony taky ny vodin'ity fariny atanindrazana azy ny antoko MFM sy ny mpikambanao aminy tsy nankasitraka ny fihetsiky ny tim ny MFM arao ny fanampanazavana. Dia ampiarina ny fehi-kevitra ny takiana ny tapahana teny amin'ny FFKM ilay fampihavanana io. Izay ny tokony atao nefa moa tsy izay ny lalana izoran'ny tim. Dia izay no anamarinanay hoe izay tsy miaraka amin'ny tim atsony tsy ao anaty mouvance Valomanana atsony. Izay. Ka Constant Ravelson miaro ny ramatoa Lalora Valomanana izy io zavatra efa nifanarahanay efa ela sitraponiny azy dia tsy manao ny asany MFM atsony izy. Fa mikasika ny fampelezan-kevitra kosa ampahafantarina antsika fa raha itsika aoriany ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay rehefa avy eo ny 30 minitra fandarana manokana izay natokana ho an'ny kandida ho ben'ny tanàna tsirairay. Isan'andro izy io no arahitsika ka ho amin'ny tianio ity dia ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo laharana faharoa ary Lalala Manantsoa no vahiny toy ny andatsoratra Enikatsa Rakotomanantsoa. Ho amin'ny alahady kosa dia ny kandida Lalatina Rakotondrazafy samy amin'ny 9 ora tsy fahefany avokoa no anarahitsika izany azadino ary ny vaovao manokana momba ny fampelezan-kevitra rehefa avy eo iarahantsika amin'ny kandida Arlala Ramanantsoa.
fa hiditra amin'ny akon'ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity kosa isika Irazafi Arson, io no kandidany malagasy miara-miainga eo amin'ny komina Kadinandriana izay mitondra ny laharana faharoa. Ny fiainona sy ny famalinana etahitan'ny vahoaka miainga avy ny fotony no tohizana ary atao lara-pahamehana ho ny kandida nisy ny fanatrihan'ny Front National ny azo andrenana arvelo nandritra ny fampelezan-kevitra nataon'ity kandida ity tao amin'ny komina Kadinandriana androany. Ny andindin'izay no tateriny Mikaela Ramazola. Anao mihoatra noho ny fampandrosoana efa vitany azo andrenana arvelo fony izy be ny tanàna Kadinandriana sy anao mihoatra noho izay efa vitany izay no tanjon'ny kandida be ny tanàna Irazafi Arson avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny komuna Kadinandriana. Amin'ny tontolo ambanivohitra ny fambolena aloha dia hatsaraina amin'ny alalan'ny tohi-drano izay efa misy hatsaraina moa ny tsisy anaovana tohi-drano mba amokaran'ny olona. Programme vaovao moa ny zava-bita teto amin'ny commune moa zany efa be dia be na sekoly na fotodrafitrasa rehetra efa misy epidaoly fa ny fanatsarana azy angamba sy ny fikolokoloana azy aloha dia manangy mivoaka ny Kadinandriana rehetrarehetra zany fidin'ny laharana faharoa amin'ny 1 Jolay. Ny olona rehetra teto efa nahafantatra ny zava-misy ny zava-bita rehetra efa be dia be. Araka izany, isan'ny malaza ny komuna Kadinandriana ny firoboroboan'ireo voly avitra ary fanomezana lanja ireo tantsaha no namafisana izany raha ny nambaran'ny kandida Irazafi Arson hatrany. Hetsakilan'izay ny fiantraikan'ireo asa mivantana amin'ny vahoaka no elan'izy ireo raha ny fanazavan'ireo mponina. Zay zany dia mila fampandrosoana moa nenay koa zany efa hitanay zany ny olona vonona ny ampandrosanay zany dia zay tsy miala amin'io e. Ny fambolena aminay tantsaha, ny fambolena, ny fiompiana, momba ny amin'ny fianarana isaky ny fokotany. Dia eo konko ny tetezana, ny lalana ihany zany ny tetezana. Zay zao no tena fampandrosoana ilainay. Dia ary koa eo amin'ny ny vidim-panafody mirary zany ho an'ny majinika. Isan'ny komuna nahitany vahoaka samivaingana ny komuna ambanivohitra Kadinandriana. Tsy misy afa-tsy roa ny kandida mifaninana ety atoerana ary kandida HVM ny iray. Raha ny zava-bita sy ny zava-misy kosa toy ny efa mazava ny safidy mahoaka. Efa maro ny zava-bita sy ny fampanantenana tanteraky ny kandida ny antoko malagasy miara-miainga aty amin'ity komuna ity. Vaovao ny fampianarana mba raha tonga ambony kosa tsy nisy ny fionana, tsy mbola nahinona valiteny ihany koa ny filohan'ny Université n'Antananarivo taorian'ny fangatana fanankatonana nataon'ny mpampianatra pikaroka anivon'ny CSS io hariva io no tokony nandray ny mpampianatra ny minisitra saingy tsy tanteraka izany. Fanadidiny Lili Rapiata. Io arivo tamin'ny fitora sasany tokony noraisy ny ministry ny fampianarana ambony ireo mpampianatra pikaroka eto Antananarivo mikasika ny fangatahan'izy ireo. Tsy tanteraka tamin'ny ora farany anefa izany fionana izany, tsy mbola hita an-toerana ny ministra araka ny fanazavana. Raha ny vaovao azonay aloha amin'ireo namanay avy any amin'ny faritany dia saika mitovy hevitra daholo ny université tsirairay izany hoe ny CSS amin'ny section tsirairay ny amin'ny fitakiana hoe tsy manaiky itsika raha tsy ny fahazahoana any am-paosy an'ireo vokatry ny 3 décret ireo no azo satria efa leo ambonanana omaly ny CSS ka tsy te herika zavatra boribory. Leo ny fampanantenana tsy mety tanteraka, leo ny fandrirarana ary efa kivy sy tadoketraka manoloana ny fangatahan'andro lava ataon'ny fitondram-panjakana.
raha tsy aivina isy ny taona fotsy ho andreo mpianatra mamita tao ampianarana sy ho andreo mpianatra vaovao hiditra ary tsy ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny fanadinam-panjakana bakalorea raha tsy misy ny famalinana ireo fitakiany mpampianatra pikaroka anatin'ny iray volana efa manambana ny ihetsika ihany koa ankilany ireo mpianatra raha tonga amin'izay taona fotsy izay ny toetra raha ny makasika ny mpianatra indray moa zany hoe izay na re an'izay zavatra izay dia za aloha zany tsy maniry ny ahatongavan'izay hoe any blanche zay fa raha sanatria zany kosa anao mitranga dia inoka fa tsy hipetra-potsiny ny mpianatra manoloana izany ary andraikitra mety ho grave kokoa ary angamba ny mety ho vokatry ny tezeran'ny mpianatra amin'izany na fanjakana ny tsy tokony andraikitra rehetra. Hatreto olana eo anivon'ny ministeran'ny vola no fantatra ireo mpampianatra fa antony tsy mbola mampiarana ireo didim-panjakana telo takiana izy ireo miandry ny fifampidinina amin'ny minisitra tompony andraikitra izy ireo mialoha ny ampiakarana ny fitakiana eny anivon'ny filohan'ny repoblika. Lafim-baovaka kosa indray averina hodinian'ny teknisiany eo anivon'ny sampandrarany fananantany ny lettre de politique foncière manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Io no tapaka taorian'ny fionan'ny solitena avy amin'ny sendika samihafa manoana ny sendikan'ny mpiasan'ny fananantany sy ny minisym-panjakana io hariva io. Ampahany amin'ny fitakiana ihany ny voavaly hatreto mitohy arak'izany ny hetsika na dia misy aza izay fanapakevitra izay fanadidiny lira mpiatahatra any. Taorian'ny fionan'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpiasan'ny fananantany omaly mikasika ny olan'ny fananantany vao nandray andraikitra ny minisym-panjakana misahana ny fanajariana ny tany. Averina hodiniana manomboka amin'ny alatsinainy izao ny lettre de politique foncière antony voalohany sy ny fitokonana. Tsy andraikitry ny minisitra kosa ny mikasika ilay fampiatona ny fanomezana tany-panjakana ho an'ny vahiny sy ilay sata manokana ho an'ny mpiasa. Izy kosa ny fanelanelana na hitadiavana ny vahaolana manaraka. Maly tamin'ny 2017 zay ny raisin'ny président république tamin'ny alalan'ny afo syndical dia ny fampidinika nandritra ny adiny telo teo eo tamin'ny monsieur le président ary ny navelom-panantenana ny fionana atao satria nanaiky izy fa ny certificat foncier raha mahakasika ny domaine moa zany jereo ny certificat foncier dia tokony ho avadika titre ary nanaiky koa izy fa tsy mety mihitsy ny hitantanan'ny commune tamin'ny-panjakana satria nanome ohatra izy zao hoe ny maire amin'ny lasora zao ohatsy izy ny olana isan'ny olana anankiray titre izay nampidirina ponja mihitsy noho izy izay fivarotana tany amin'ny vahiny izay. Mahery ny 9 miliary isan-taona ny vola ampidiriny sampana fananantany amin'ny kitapom-bolam-panjakana isan-taona raha mazava sy mandeha ara-dalàna ny asa. Tato anatin'ny herintaona ny ataon'ny fanomezana fahazon-dalana azona tany-panjakana mahery ny 10 miliara ariary ny banga tamin'ny fampidiram-bola amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Mbola hitomby ho faty antokoa raha tsy misy ny vahaolana. Raha talohany tamin'ny herintaona 2013 tsika moa tao anatin'ny fitezamita dia teo amin'ny 6 à 7 milliards ariary teo fa talohan'izay en temps normal zany dia efa tsisy crise dia mihoatra lavitra noho izay no vola ampidiriny ny sampana fananantany fa raha taona zay dia tena tsy napiditra mihitsy mampiasan'ny sampana fananantany noho izay fikatsoana fiatony ny fangatahana amin'ny tamin'ny-panjakana zay. Na dia tsy misy mivantana eny amin'ny biron fananantany aza ny taratasy mikasika ny aditany miantona avokoa ny taratasy mikasika izany. Tsy mbola misy nandray ny asany ihany koa hatreto ireo mpiasa vaovao 20 no raisy ny ministera ary tsy mbola fantatra no avin'izy ireo taoriany fifampidiniana ny arana tamin'ny minisitra. Hatreto tsy mbola miasa ny mpiasa ary mitohy ny fitakiana. 10 mety sy hatramin'ny 7 hetsy ariary izay ny vola ilaina raha toka madika ny familiana amin'ny ankavanana na ny volant à droite ao amin'ny ankavia manana hatramin'ny voalohany ny volana aogositra ho avy izao izay manana ireny karazana fiara ireny amadiana izany tsy ho lany amin'ny fitsiriana na ny visite teknika arak'izany ary miditra fory aravetrany izay tratra aorian'izay fanadihadiana. 7 andro sisa manana hatramin'ny farany volana ireo izay manana fiara volant à droite amadiana izany ho volant à gauche. Ny volana febroary lasa teo namoaka ny fandrarana ny fampiasana ireny fiara ireny ny avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana. 5 volana aty aoriana mbola mitana ny fandrarana raha ny fanazavana azo ary misy avy hatrany ny sazy raha toka mbola misy mampiasa azy ireny. Tsara marina ngamba ny aloha dia zao tsika zany efa circulation zany fomba fandehanana zany on circule à droite zany amin'ny ankavanandalana zany mandeha ny fiara
zay zany a dia efa milazany hoe ny fiara afaka mandeha amin'ny ankavanandala zany mba tsy hisy dia any ankavia ny familiana volant zany tsy maintsy à gauche satria raha droite le volant zany a ny varavarana misokatra zany tonga andeha any amin'ny arabe dia misy risque be zay a ho an'ny indrindra moa zany ho an'ireo le fiara lehibe indrindra zavatra hitranga tsy azo visite technique intsony i fiara satria ny centre de visite technique rehetra manerana ny Madagasikara dia efa nahazo an'izay instruction zay iny moa zany anjara ampitan'ireo filaminana raha vao automobile tsy ara-dalàna nge no misircule an-dalana dia fourrière zany zay araka izany tsy lany amin'ny visite technique ary miditra fourrière avy hatrany ireo fiara manana volant à droite ao aoriany ity faran'ny volana ity etsy ankilany efa vitany ireo mpanamboatra fiara eto amintsika ny mamadika ny volant à droite ou volant à gauche 3,5 millions 4 millions mamamaty an'ireny fotsiny ny tompony tomobile miantoka fourniture sy zavatra ilainy amin'ny herinandro tableau ny vadika dia ny direction koa mivady ny volana marsa lasa teo no ny farana tanteraka ny fanafarana fiara manana familiana amin'ny ankavanana teto Madagasikara raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny fahatiranana androany amin'ny ankabeny fampanarahana amin'ny zava-misy eto antoerana ny antony ity fandrarana ity isoroana ny loza mety hitranga raha ny fanadinana tao any amin'ny nosy Seychelles kosa rarana ny fampiasana ny volant à gauche any ivelany angidiby mipiady F16 miisa telo ny tafika anabakabaka turka nandaroka tao Daesh nisy ny fanjakana islamika ny Syria maraina io raha ny tatitra navoaka ny prime ministre turka tamin'ny 3 ora maraina orany antoerana toby nisy ny jihadista no voadaroka bomba nakaiky ny tanàna ny Avar fanapahakevitra izay noraisina ho malialina tany Ankara tao anatin'ny fivorian'ny filoham-panjakana ny jihadista tamin'ny fotoana ny kendrena azy io ny vonina amin'ny vatan-dehilahy 5,000 niaraka tamin'ny angidy piady maro vonina hanafika avy hatrany ny faritra ho Daesh sy ny mpanoana ny any Istanbul herinandro zao ny tafika jihadista no efa nandefa ny tafika miazo ny faritry Syria ka hatrany amin'ny sistany turka misy ny tafika manambonina itra iray no maty ary miaramila roa naratra tamin'izany ny alatsinainy lasa teo ihany 2,30 no maty ny kendrena ny mpanoana ny Kurda ny Syria mbola tsy miditra mivatana tanteraka ao amin'ny tanàna sy ny faritra Syria ny tafika turka hatreto fa ny manakaiky ny sistany no kendreny tanjona ny anala fahefana ny fifehezan'ny Kurda ny faritra ho Syria raha ny andany hanampy amin'ny ady atao amin'ny fanjakana islamika ny turka hatramin'izay fa iverina eto toerana kosa sika eto anatin'ny reto ampaham-baovao nisongadina tamin'ity anio ity reto raha andramena tsy fihainona ny mpiasan'ny ala no antony namitsorana ny bekasy ilay mpanao bois de rose naterin'ny Bianco teny amin'ny fitsarana ka navoaka ny chaîne pénale no ny tsy fahampian'ny profo tsy ny fanondranana andramena kosa fa ny fanaovana kolikoly avo lenta no nitorian'ny Bianco azy ho ny fanazavana avy ny Ambohibao androany mikasika ny raharaha politika kosa ny emitra ny demokrasia ary ny emitra Madagasikara amin'ny fomba fanao politika tato anatin'ny repoblika fahefatra raha ny fanambarana izay nataony sefafihatra amin'ny fiandohany ity taona ity narahinao teo amin'ny voalohany ny volana aogositra ho avy izao no fehimpotoana farany ahafahan'ireo manana fiara manana amin'ny familiana amin'ny ankavanana amadika izany ho amin'ny ankavia faraky ny fanambaranao teo manomboka androany dia misy ny fandarana manokana iarahana amin'ny tony andatsoratra Enika Zarakotomanantsoa aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay andraisan'ny kandida ho ben'ny tanàna ka ho amin'ny tian'io ity amin'ny 7 ora sy fahefany kandida Arlala Ramanantsoa laharana faharoa eto amin'ny tanàn'Antananarivo no raisiny amin'izany dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny androany isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany metraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko
Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao niarahanao tamin'ny Soca Vitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.